Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Amifaliana avana no hiara-panatsika tratra ity talata voalohany volana Jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Isaia mpaminany, Isaia toko faha 150, Isaia toko faha 150 ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Isaia toko faha 150 ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy avako. Fa ianao kosa ry Israely mpanompoka, sy Jakoba ilay nofidiako, taranak'i Abrahama sakaizako. Ianao izay efa notantanako avy tany amin'ny farany tany, ary nantsoiko avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoka ianao. Efa nofidiako ka tsy mba nariako. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao, mampahery anao sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanana fahamarinako aho. Indro, homenatra sy hangay aiza rehetra tezitra aminao. Ho tsinitsinina izy, eny ho levina izay miady aminao. Ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao. Ary ho tahaka ny tsinitsinina sy ny zava-poana izay miady aminao. Fa izaho Jehovah-Andriamanitra no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao asa matahotra, izaho no hamonjy anao. Ray Masino, manao masinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Miverimerina amin'ity bokin'ny Isaia mpaminany toko faha 150 ity, eny hatraty amin'ny toko faha 350 mihitsy ary moa ny teny hoe aza matahotra ianao. Aza matahotra ianao fa momba anao. Aza matahotra ianao ry Jakoba kakana. Aza matahotra ianao fa mpanompoka ianao. Miverimerina ao anatin'ity toko ity sy ny andininy sy ny toko aloha sy aoriana kely ny teny hoe aza matahotra. Marina loatra fa ny teny aza matahotra na mitovitovy teny aminy, na aza mitebiteby, aza miorooro dia mahatratra any amin'ny 80 na 580 any ao anatin'io baiboly io. Izany hoe toy ny isan'andro ny olona dia mahazo izany teny izany hoe aza matahotra. Mitovitovy amin'ny isan'ny taona, isan'ny andro ao anatin'ny taona ny teny, isan'ny teny hoe aza matahotra ao amin'ny baiboly. Mitovitovy teny aminy tsika teo, tsy voatery aza matahotra fa aza miorooro, aza mitebiteby, aza mangovotra. Misy 580 sy 300 izany hoe toy ny isan'andro Andriamanitra isaky ny posaka io masoandro io dia miteny aminao manao hoe aza matahotra. Misy tany amin'ny taona 370 tanoany ho an'ireo izay nianatra tantara dia mahatadidy tsara. Tany amin'ny taona 370 tanoany dia nanitatra fanjakana i Napoléon fahatelo. Napoléon fahatelo izay nataoko hoe Louis Napoléon Bonaparte, ampeora frantsay izany izy. Nanitatra ny fanjanahantany izy. Azo rahateo moa natonga ny adiny, tamin'ny natonga ny adiny Frantsa sy Allemagne na i Prusse. Fa ny anankiray izay tiana ampatsiovana kely eo dia tany amin'ny taona 370 tanoany izy dia nanitatra ny fanjanahantany tany Meksika. Ary nisy ady mangotraka tao amin'ilay tanàna antsoina hoe Cameroun. Tao amin'io Cameroun io izany izay tanàna kely tsy dia lehibe loatra ny Meksika, dia nisy miaramila légionnaire frantsay. Légionnaire frantsay izay 12, soratra asa miteny 12, soratra asa miteny 380 mirala niady tamin'ny miaramila meksikana natratratra amin'ny 2000 na latsaka kely niady tamin'ireto miaramila frantsay reto au Cameroun. Natonga ilay teny hoe bataille de Cameroun na combat de Cameroun. Dia niady mafy izy ireo. Saingy izao ny zavatra nitranga satria isaky ny 30 avrily dia ny légionnaire na ny Cameroun ireo ataontsika hoe miaramila frantsay dia mahatsiaro ity ataontsika hoe bataille de Cameroun ity.
resy any miaramila Frantsay tamin'io adina treno 2 ve moa resy miaramila 2 mahery na inona fa izao na de resy ara miaramila Frantsay tamin'ny taona 13 de zao resy tambonahitra izy ny antony de zao nandritry ny indray andro tontolo adiny 10 any hoany no naharetany ady eny an-tampon-tendrombohitra ny andro migaingaina nandritry ny 12 zany kely varavety raha oharina amin'ny miaramila 2 ny fitaovam-piadiana tsy de ny fanalavitra akory ny tena ampelantanana dia naharitra adiny 10 teo eo ady io mahery kely dia hatramin'ny fara fofinainy miaramila Frantsay anankitelo sisa miaramila totsika hoe reo moa zany zay légion azy zany hoe tsy tena Frantsay tena tany akory izy rehefa misy Belge misy firenekafa dia nanao hoe tsika de hiady hatramin'ny fara fofinaina dia hiady hatramin'ny farany ary rehefa niady hatramin'ny farany izy farany moa zany 3 sisany tavela aty amin'ny 9 raha tsy diso dia izy 3 mirahala farany 0 sisany de efa lany ny munition ny fitaovana oentin'ny bala sy ny tahaka zany de nanaiky ny baboka izy saingy izy zao no afatry ny baboka zay satria mbola eny ampelantanany ny baïonnette zany hoe mbola vonona hiady hatramin'ny farany zany hoe lay baïonnette de lay amin'ny basy iny zany hoe misy lay antsy maranitra iny io ny lohany hoe zay de vonona hiady hatramin'ny farany fa izao i baboka zay raha ohatra ka manaiky anareo lay asa izy iny caporal sa sergent caporal antsoiny hoe Philippe Menne ny teny manao hoe raha ohatra ka manaiky nareo mba afaka hitsabo ny marary rehetra maratra be satria nisy capitaine d'Anjou nisy soletina maromaro 2 izy teo naratra mafy tao anatin'ilay ady Jean Villain, Clément Modé sy ny sisa rehetra reza mba manaiky zay mba manaiky anareo fa matsiny mexicaine zany manaiky anareo fa hitsabo an'ireto zay de manaiky anareo fa tsy esoriny ty aminay mihitsy ny fitaovam-piadiana satria ny dikany alana ny fitaovam-piadiana de mariky ny fahareseny fa zao mba tsy esoriny ty aminay ty fitaovam-piadiana ty de nanaiky moa ny mexicaine ary izay no mahatonga an'io ny antsoina hoe natonga antsoina hoe serment de Cameron zany hoe lay hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana miady hatramin'ny fahafatesana miady hatramin'ny farany ary rehefa mifanome toky parole donnée rehefa mifanome toky de zao miazona hatramin'ny farany lasa tonga rearian'ny légionnaire totsika hoe rehetra ity tantara ity indrindra reo légion étrangère fa izy tiana resahana manodidina am'izany tantara zany de hoe ny tahotra de mety ho resin'ny olona ny tahotra amin'ny alalan'ity tantara ity izy natonga ny hoe complexe de Cameron na koa arinadray resin'ny olona ny tahotra rehefa matanjaka be ao anatiny ny vina matanjaka be ao anatiny ny vina matanjaka be ao anatiny ny fibanjinana ny aja amam-boninahitra na ny honneur ary mitovitovy am'izany atsarotsika mitovitovy am'izany ny tantarany lay fomba fiteny malagasy ny hoe tsy misy mafy ohatry ny tao andrakiba any amin'ny taona 5 sika dia nanafika Madagasikara ny miaramila Frantsay ary nanohitra niditra avy any Mahajanga zany izy nanohitra mandrakariva ny tafika malagasy fa ny farahery natrehina de tao andrakiba andriba zafady tao andriba zany hoe anelanela kakakira mahiva tanàna iny dia natonga le fomba fiteny hoe tsy misy mafy ohatsy ny tao andriba andrakiba moa ny Antsirabe ny zavatra fa aty andriba dia tao amin'io andriba io tena ny fahatra taony miaramila ny tafika malagasy ary taony ataotsika hoe manda fiarovana farany nanoerana ny tafika Frantsay de afaka atao moa zany ny tafika Frantsay dia afaka nitsoropaka niditra taty afovoantany fa araky ny lovatsofina de zao taony mafy indrindra natonga le fitenena hoe mafy tsisy mafy ohatran'ny tao andriba
nefa resy moa zany malagasy tao dia lany munition de inona nataon'ny malagasy kapokapohana amin'ny vato ny bararata mba ho toy ny manana endrika toy ny hoe basy maneny ihany kapokapohana ny bararata ny volo zany kapokapohana amin'ny vato akapokapoka amin'ny vato lampy akapokapoka amin'ny tany toy ny hoe mbola misy ihany ny peau basy satria efa vitsy ny fitaovana oety miady fitaovana bedeny oety miady ty andriba resy ny malagasy saingy resy tambonahitra matona atahily lay fomba fiteny manao hoe tsisy mahafotsy ny tany andriba dia fierté zany ny tao andriba tsy hoe resy ny malagasy de nadonono ny tao andriba tsia fa fomba fiteny mihitsy tsisy mahafotsy ny tao andriba rangaha zany hoe toy ny milaza hoe na resy ary zahay resy tambonahitra satria nahoana satria tsy lay faharesena no hita tsy lay faharesena no resahana fa lay vina lay eritsaina lay eritsandro manao hoe hatramy fahafatesana nefa koa malala amin'ity mofinaina ity de mampatsiaro an'izany ity tantara ity mofinaina ity mampatsiaro hoe ny zanak'Israely babo ny zanak'Israely no andevozina tany Babilôna zanak'Israely efa rava ny tanàna ny rava ny manda ny rava ny teboly ny matanjaka rehetra efa noentina babo tany Babilôna dia resy saingy asehony ity say atoko fa raika amby efapolo ity fa faharesena anjary fandresena faharesena anjary ho voninahitra zany no faharesena rehefa miaraka amin'Andriamanitra rehefa miaraka amin'Andriamanitra de zao tsy lay faharesena ny tompony teny farany tsy lay faharesena fa anjary faharesena ho voninahitra satria ataon'Andriamanitra fiasana lay fahababoana lahenatra tany Babilôna de anjary ho ampiasain'Andriamanitra indray ka anio ny voninahiny hitondrany zanak'Israely amboninahitra ka ho reharehany zanak'Israely indray lay fivoahana tao amin'ny tany fivoahana tany fiverenana tany an-tanindrazana ary ho ampatsihiviny ny taranaka fa na de resy azy izy dia izao miaraka tamin'ny Andriamanitra ary nombazy amin'ity andininy vitsivitsy ampiaratantsika ity ary avako malala dia mampianatra antsika ny fitaovana na ny toe-tsaina tian'Andriamanitra hananantsika ahatonga atsika ho mpandresy ao anatin'ny faharesena resy malagasy hotsika teo tany andriba saingy zao tsy nanaiky ho resy tamin'ny fitaovana izy fa tsy resy teo amin'ny toe-tsay resy hotsika teo ny frantsay tany Cameroun saingy zao mandraky ty ny androany de mankalaza ny 3 avrily io izy ary tsy ny faharesena tsy fahatsiarovana lay faharesena ny resan'ny tsarony fa lay fahatsiarovana an'io zary fandresena indray de eto ary avako malala ahoana ny fanalahidin'ny faharesena anjary fandresena ahoana ny fanalahidin'ny faharesena hoe mety ho resitsika indraindray mety ho resin'ny tahotra mety ho resin'ny tebotebo mety ho resin'ny amin'ny fijery azy indray mety ho resin'ny aretina amin'ny fijery azy amin'ny fijeritsika amin'ny fiainantsika mety ho resin'ny aretina mety ho resin'ny fantrahana mety ho resin'ny akiviny ahoana ny fanalahidiny hamadihana ilay fandresena ilay faharesena anjary fandresena ity say atoko fa raika amby efapolo ity de manazava an'izay ny voalohany indrindra de zao mila azotsika antoka fa no fidian'Andriamanitra isika ary tsy narian'Andriamanitra io faharesentsika io tebotebotsika io toe-tsaina zay toy ny resy lava ao anatintsika io de zao azo avadika ho hery io azo avadika ho tanjaka io rehefa azotsika antoka fa izao Andriamanitra no nifidy atsika Andriamanitra no nifidy atsika ary Andriamanitra tsy manary atsika ao anatin'ny faharesena de manjary fandresena rehefa azonao antoka fa ny Andriamanitra ao tsy manary ianao tamin'ny vanim-potoanan'ny antikité da miandro ny zanak'Israely zany raha vao resy le firenena anankiray de resy koa ny Andriamanitra raha vao resy le firenena anankiray de resy koa ny Andriamanitra de dorana ny Andriamanitra ny dorana ny ravana ny tempony tsampin'ilay Andriamanitra ary ny dikan'le teny hoe tsy manary ianao de zao momba anao mandrakariva
Ary izay teny zay no midikany hoe ny faharesentsika io ry havako. Sanatria mety misy zavatra eritreretinao mamparesy anao angamba, ohatrany hoe asa very asa tsy salama, asa tsy fantatro, misy tanjona tsy tratra, asa misy faniriana tsy vita, asa misy olana sy zavatra mety mikorontana ao fianao de mahatsiaro ho marefy ianao, mahatsiaro hoe to resy azany. De zao matoky voalohany indrindra fa azo avadika fandresena io. Rehefa azonao antoka fa tsy hanary ianao ny Andriamanitra ao, ary tsy hanary ianao izy fa hamadika an'io zavatsarotra io heverinao ho faharesena io, anjary fandresena. Fa ny faharoa de zao, manjary fandresena ny faharesena rehefa ohatra ka tsapanao fa ny Andriamanitra ao de mampahiry ianao izy. Raha vao ketraka isika ry havako malala, mieritreritra hoe nafon'Andriamanitra de zao vao mainka resy fa Andriamanitra tsy manary ianao, ary Andriamanitra mampahery ny mpanompony mandrakariva. Ahoana ny fomba faherezan'Andriamanitra ny mpanompony? Hoy ny bokin'ny Isaia mpaminany, esorony ny tahotra ny voalohany mahatonga ny olona ho resy avy hatrany. Esorony ny tahotra, ny dikany hoe tahotra de zao tsapanao ny fetranao, ary lay zavatra tena atahoranao mihitsy ny tonga de resy. Fa tamin'ireo ohatra zay nresantsika reo de zao tsy natahotra ny fahafatesany reo miaramila, na ny miaramila malagasy taty Andriba, na ny miaramila frantsay tany Cameroun zao tsy natahotra ny fahafatesany. Tahak'izany esoron'ny tompo tena antsika koa, nitahotra ny fahavalo. Esoron'ny tompo tena antsika, nitahotra ny fahavalo. Ny oro esoron'ny tompo de manjary manakolontsaina ny mpandresy isika. Ry havako malala, ao anatin'ny fahasarotana ianao de zao, ao anatin'ny zavasarotra zay heveranao tsy ahafahana mandroso de zao, matoky fa hampahery anao Andriamanitra. Matoky fa hampahery anao Andriamanitra. Ary izay ny asan'ny fanahy-masina ao anatintsika, fanahy mampahery, fanahy mampitraka, fanahy mampitodika antsika mihazo fijalian'i Kristy zay nandresy ny fahafatesana. Hoy Paoly amin'ny Romanina 9:7, aitsika tsenjery manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiatsika. Ry havako malala, mandresy isika. Aza manaiky resy. Mety misy zavatsarotra lalovana fa tsy fahareseny zany, fa nataon'Andriamanitra handresy ianao. Tsy hoe satria matanjaka, tsy hoe satria maranitra, tsy hoe satria be kily, tsy hoe satria nijery ny vina mandrakariva tahak'izay nresantsika tany am-piantoana, fa izao satria mitantana anao Andriamanitra, mitantana anao amin'ny tanana ankavanana izy. Ny dikany hoe tanana ankavanana Andriamanitra de tanana miasa, tanana mahery. Ka rehefa tantanan'Andriamanitra ianao de zao tsy ny tananao tsony zany miasa fa ny tanan'Andriamanitra. Ny zavatra ataonao zany de tsy zavatra ataon'ny tananao fa zavatra ataon'ny tanan'Andriamanitra. Ary rehefa ny tanan'Andriamanitra miasa eo amin'ny tananao, inona moa no hamparesy anao? Inona no mbola mahatonga anao atsiaro ho resy? Noho zany de matoky fa hanjaro fandresena ny faharesena, fa aza mijanona eo anivo ny faharesena, aza mijanona ny Babilôna intsony, aza mijanona tany amin'ny fahafahambaraka sy ny enana tany Babilôna, fa mivonoana hivoaka amin'ny Babilôna. Satria nahoana? Satria Andriamanitra no hitantana ary hampangaiainy fahavalonao. Fa ny toe-tsaina fahatelo zay hoentinao mandresy, mahatonga anao mandresy, tsy hoe ny fahazonao antoka fa mombanao ihany Andriamanitra, tsy ny fahazahoanao antoka fa mitantana anao ihany Andriamanitra. Fa izao koa tsy ataon'Andriamanitra hitanao ny fahavalonao, zany hoe tsy ataon'Andriamanitra lehibe eo anoloanao ny fahavalonao. Zay mahatonga azy miteny manao hoe homenatra sy angaiainge zay rehetra tezitra aminao hoe tsy tsinona izy, ho levona izy. Mandrakariva ny mahatonga antsika mahatsiaro resy de zao tazantsika ho lehibe eo anoloantsika ny fahavalontsika. Zareo tsara tantaran'i Davida sy Goliata. Tany sain'ny soratra masina fa nialava ny Goliata, tany sain'ny soratra masina ny fitaovam-piadiana teny amin'ny tanan'i Goliata, tany sain'ny soratra masina ny fiarovan-tenan'ny Goliata, tany sain'ny soratra masina ny vavan'ny Goliata. Davida kosa tany sain'ny soratra masina ny naky, ny mahakely azy, ny mahatsotra azy, tsy mitondra fa tsy tehina sy tsy mitady. Nefa tsy zany fahalehibeazan'ny Goliata zany no hitan'ny Davida, tsy zany. Fa inona no hitan'ny Davida? Ny herin'Andriamanitra. Zao ny teny manao hoe ianao manatona amin'ny sabatra
fa izaho kosa anatona anao amin'ny anaran' Jehova zay iakainao sy tsy niavinao. Zany hoe tsy ny fahavalo no hitany Davida raha niady tamin'ny Goliaty izy fa ny voninahitr'Andriamanitra. No zany ravako malala, rehefa mahatoky ianao miaraka amin'Andriamanitra de zaho aza any amin'ny fahavalo. Tsy ataon'Andriamanitra hitanao ny herin'ny fahavalonao, na mitondra fedina izy, na mitondra inona izy, tsy zany nataon'Andriamanitra hitanao fa ny herin'Andriamanitra, ny maha-izy an'Andriamanitra, zay nataon'Andriamanitra ho hitanao. Jereo tsara Jesoa toa tsahan'ny Getsemane, ny ororo ny fanahy ny filazantsara azy. Saingy zao inona no hitan'i Jesoa? Tsy ny fahafatesana nge no hitan'i Jesoa fa ny fitsanganany tena ny maty. Zao ny teny manao hoe hijaly ny zanak'olona ary hitsangana afaka atelona. Tsy ny fahafatesana no tansain'i Jesoa fa ny fitsanganana, zany hoe lay fandresena no ny mpanjin'ny Jesoa. Ary dia tahaka zany de avako malala ny olona zay manana ny kolotsaina ny mpandresy de zao satria niaraka tamin'Andriamanitra izy, satria niandany tamin'Andriamanitra izy, satria niandany aminy koa Andriamanitra, ary satria tsy ny herin'ny fahavalo akory nataon'Andriamanitra hitany fa ny herin'ny voninahitr'Andriamanitra, ny herin'ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra, ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra. De avako malala am'izao herinandro vao nanombiana izao de engany ahatsiaro fahatoan'Andriamanitra mpandresy ianao. De hoy izy aminao miteny manao hoe aza matahotra ianao, efa nofidiko ka tsy mba mariko, ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao, mampahery ianao aho sady mamonjy ianao. Eny ny tantaranao amin'ny tanànakavanan'ny fahamarinako. Ny fiainan'ny mpino misy ady mandrakariva, ny fiainan'ny mpino tsy ilaozana zava-tsarotra, ny fiainan'ny mpino tsy ilaozana zava-manahirana, fa izaho ny fiainan'ny mpino de zao fiainam-pandresena, ny fiainan'ny mpino de zao fiainam-pandresena. No zany de matoky fa nataon'Andriamanitra manohitra no mpandresy isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo zay nandresy ny fahafatesana ho antsika. Mavakitsika ho paomisoranao zay amin'ny toko omenao fa ianao de Andriamanitra mampandresy anay, Andriamanitra mitantana ny tananay ankavanana ao anatin'ny ady sarotra tsy arianao zahay, ao anatin'ny debideby tsy afoinao zahay, ary mbola tsy ahevinao fa rehefa nofidinao tsy arianao. De tahitompo ny fomba fisainanay mba ho fomba fisainan'ny olona zay efa nahatsiaro fa nofidinao ka olona mahatsiaro fa mpandresy fa tsy resy, mpandresy satria manana anao, tsy olona mora kivy, tsy olona mora ketraka, fa olona manana anao Andriamanitra vonin-kiady, vonin-kijoro, satria efa nomananao andresy, efa omenao anay ny hery rehetra hoenty mandresy ny fahavalo. Ko dia ampahery de atoky ianao. Da io tontolo andronay anio Jesoa, ho tontolo andro feno fifaliana, ho tontolo andro feno fitahiana, ho tontolo andro atsiarovanay fa mandresy zahay de manana fifaliana sy toky, fa tsy mitahotra ny tompony teny farany eo amin'ny fiainanay fa ny fifalian'ny mpandresy. De omeo anay koa tompo ny fotia namana, ny fotia mpiarabelona, ny fotia anao Andriamanitra, de manjaka mandrakariva amin'ny asan'ny tananay mba hifaliana mandrakariva aminao amin'ny tontolo andro omenao anay ty, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.